Mitoetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Mitohy izao indray no mety ho toetoetra ny sy ny taona na atao hoe prévision saisonnière mandritra ny 3 volana ho avy, izany hoe manomboka ny volana Jiona hatramin'ny volana Aogositra 2024. Tafiditra ao anatin'ny ririnina tanteraka Madagasikara. Ho jerentsika ireo manao ahoana ny mpamaritra ny toetr'andro amin'ny ankapobeny maneran-tany. Ny fihafanan'ny ranomasina manodidina ny fehin-tany hatrany no singa amatikatsika izay mpamaritra ny toetr'andro izay. Ho jerentsika hoe manao ahoana raha ny any amin'ny ranomasin'ny Pasifika. Mbola ao anatin'ny tranga hoe lanina hatranytsika satria mbola mangatsika hatrany ny ilany atsinan'ny Pasifika raha oharina amin'ny ilany andrefana. Raha momba ny Oseana Indiana kosa dia mirona any amin'ny tovitovy hatrany ny fihafanan'ny ranomasina manodidina ny fehin-tany satria mbola ahitana izay mangatsika sy mafana mifangaro hatrany izay ny amin'ny ranomasimbe Indiana. Izay ny mpamaritra ny toetr'andro amin'ny ankapobeny dia ho jerentsika amin'izay hoe inona no mety toetoety ny maripana ny rotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy ny volana Jiona. Ho jerentsika aloha maripana ny 3 volana ho avy. Raha hitantsika amin'izao ny miloko mavo dia mangatsiaka manodidina na midina kokoa no tokony ho izy izay tamin'ny maripana izay, izany hoe mbola itsika izay atsika izay indrindra fa aty amin'ny ilany atsinanana nosy ahitana ny faritra atsinanana Vatovavy sy Fitonany, ny faritra Alaotra Mangoro, ny ilany atsinanana Voatany rehetrarehetra iny. Ny miloko volomboasary kosa dia midika fa manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy izay tany maripana izay ahitantsika aty amin'ny faritra avaratry nosy dia na Tava, Sofia, ny faritra Nalanjorofo, ny faritra Boeny, Betsiboka, ny ilany andrefan'ny Voatany, izany hoe ny aty amin'ny Bongolava, Itasy, andrefan'ny Vakinakaratra, Moromania, Masatra Ambony, ny ilany atsinanan'ny Olombea ary ny faritra Atsimo atsinanana. Ny faritra sisa kosa izany hoe ny any amin'ny faritra andrefana sy ny atsimon'ny nosy dia mafana kokoa mihoatra ny tokony ho izy ny tany mafana. Izay ny momba telo-bolana. Manao ahoana kosa ny volana Jiona dia ahitana fiovana firy fa saingy kosa mahasombony kokoa izay manodidina na mangatsiaka kokoa izay any amin'ny faritra avaratry nosy, ahitana ny faritra Diana, ny ilany atsinanana Sofia ary mahazo ny faritra Analanjorofo ankoatran'izay izay voatonona teo. Ny sisa kosa ny aty amin'ny loko volomboasary moa izany araka ny tenena teo dia manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy ny tany maripana, ahitana ny Diana, mahazo ny faritra avaratry Sava, ny faritra Sofia, ny ilany atsinanan'ny Boeny, Betsiboka, ny ilany andrefan'ny Voatany rehetra, ny faritra Iorombe mahazo ny tapany avaratry Anosy ary Atsimo atsinanana. Izay ny momba an'izay fa ny sisa kosa dia mafana kokoa no tokony ho izy izay tany maripana izay eto Madagasikara mandritra ny volana Jiona. Ho jerentsika indray ny rotsakorana. Ny maitsomaitso dia midika fa manodidina na miaina kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana. Ahitana ny faritra Diana, ny faritra Sofia, ny ilany atsimo, ny faritra Nalanjorofo, ny atsinanana, ny faritra Alaotra Mangoro, ny faritra Nalamanga, ny faritra Betsiboka ary ny faritra Boeny. Ny sisa kosa dia manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana. Izay ny telo volana ho jerentsika indray ny volana Jiona. Raha ny hitantsika eto dia mizarazara aloha ilay manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana izay miloko manga satria any amin'ny tendrony avaratry nosy ahitana ny Diana sy Tava ary ny aty amin'ny Atsimo andrefana, ny faritra Menabe, ny faritra Iorombe, ny tapany avaratry Anosy, ny faritra Fitonany sy ny faritra Atsimo atsinanana dia manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy izay ny tany rotsakorana. Ny sisa kosa dia manodidina na ilay itsakakokoana maina kokoa izay tany rotsakorana izay ho amin'ny volana Jiona 2024. Dia izay tompolasy tompom-pavy indray no azona rosanareo tamin'ity volana ity. Misaotra anareo hatramy manaraka anay tsy tapaka isam-bolana dia manome fotoana ho anareo indray afaka iray volana toy izao dia mandrapitafa mandrapisaka izay tompoko.